Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Mampanjaka ny fahefany ny tompo. Mbola mibanjana izany lohahevitra izany isika ry havana amin'izao 17 ny volana Jona taona 2024 izao. Mialohan'ny hamakiantsika ny anjara mofinainantsika anio izay hita amin'ny Exodosy 7:17 ka hatramin'ny 1:20 dia mbola eo mivavaka isika. Mivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra Rainay Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay, dia mbola faly misaotra midera mankalaza sy manome voninahitry ny anaranao hatrany izay noho ny fitiavanao. Ny fitiavanao sy ny famindram-po izay atolotra ao anay isan'andro. Tsapanay Tompo fa tsy noho ny herinay na ny tanjakay no nahatratraranay izao fotoana izao, fa noho izany famindram-ponao izany hatrany. Fa dia maniry hatrany izay Jesosy ny fiasan'ny fanahinao masina aty anatinay, azahoanay manambara ny hafatra avy amin'ny teninao. Dia misy mahatoky izay fa momba anay hatrany ianao eo am-panatanterahana ny asa rehetra izay anindranao anay dia ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Nefa dia mbola mangataka hatrany izay mahatsiaro fa tsy tanteraka manoloana izany rehetra izany mamindrafo aminay ianao ka mamelà ny helokay. Azahoanay mandray ny famelan-keloka feno sy tanteraka izay atolotra ao anay ampitiavana ao anoloan'izao fitoriana ny teninao izao. Dia manatrefy feno ianao izao fotoana izao mba voninahitra ao izay rehetra tanterahanay eto anio. Dia amin'ny anaranao Jesosy no andrinay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Ny anjara mofinaina izay atolotra ao antsika anio ry havana dia hita ao amin'ny Exodosy 7:17 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mifoaza maraina koa ianao dia mitsangana eo anatrehan'ny Farao ka lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Hebreo, alefasiko ny oloko hanompo fa ankehitriny izao dia alefako ny areti-mandringana rehetra avy aty amiko hamelo ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao mba ahafantaranao fa tsy misy tahaka ahy amin'ny tany rehetra. Fa ankehitriny raha izay aho no nanindrotra ny tanako hamely anao sy ny vahoakanao amin'ny areti-mandringana dia efa fongotra tamin'ny tany ianao. Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao dia ny hampahitanao ny heliko mba hambarany amin'ny tany rehetra ny anarako. Mbola mirehare amin'ny oloko ihany va ianao ka tsy handefa azy? Indro rahampitso toy izao dia hampilatsaka ny havandra be dia be aho, dia tsy mbola nisy toy izany teto Egipta hatramin'ny andro nisiany mponina ka mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny manirà mba hanangona faingana ny bibinao sy izay rehetra anananao any an-tsaha, fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hita any an-tsaha ka tsy ho entina mody dia ilatsahany havandra ka ho faty avokoa. Ary izay natahotra ny tenin'i Jehovah teo amin'ny mpanompon'ny Farao dia napody ny mpanompony sy ny bibiny ho any an-trano. Fa izay tsy nandatsaka ao am-pon'ny tenin'i Jehovah kosa dia namela ny mpanompony sy ny bibiny tany an-tsaha ihany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izany mofinaina izay indray no angalantsika hafatra anio ry havana. Noho ny hamafin'ny fon'ny Farao ka tsy namelan'ny olony hanompo an'Andriamanitra dia nisy ny loza izay namelezan'Andriamanitra azy tany Egipta. Ka tafiditra ao anatin'izany indrindra izao mofinaina anjarantsika anio izao. Dia ny Exodosy 7:17 ka hatramin'ny 1:20 izay efa novakiana tamintsika teo. Ka andeha ry havana hananganantsika lohahevitra izany mofinaina izany manao hoe: maneno heriny Andriamanitra.
hozaraintsika roa izany, ka ny fizarana voalohany dia manambara fa ny maneho ny herin'ny Andriamanitra ka maniraka ny olony hanambara azy, ary ny fizarana faharoa dia maneho ny herin'ny Andriamanitra ka miala nenina amin'ireo izay mihodina aminy. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, hoy ny andinin'ny 17 amin'izao mofinainy izao manao hoe: ary io Jehova tamin'i Mosesy, mifoaza maraina ianao, mitsangana eo anatrehan'ny Farao ka lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Hebreo, alefaso ny oloko hanompo ahy. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia maneho ny heriny tokoa, satria maniraka ny Mosesy hanambara azy eo amin'ny tany rehetra Andriamanitra, izay Andriamanitra tsy misy toa azy, koa satria izy no tompon'ny fahefanana any an-danitra na etỳ an-tany dia tsy misy mahasakana azy rehefa izy no miasa. Hitantsika amin'izao mofinaina izao fa ny tsy fankatoavan'ny Farao ny maha-izy azy an'Andriamanitra no lazainy eto. Manao tsinotsinona an'Andriamanitra izany, mitodi-damosina amin'Andriamanitra izany izao Farao izao. Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, ary ny mpanjaka ny mpanjaka, ka izany no anirahany a Mosesy hanambara azy any amin'ny tany rehetra. Ry havana, ankehitriny dia mbola hita taratra eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny fa mbola misy Farao mandehandeha ihany eo amin'izany fiarahamonina misy antsika izany, satria dia mbola hita taratra hatrany fa mbola misy ihany ireo izay tsy mino an'Andriamanitra, manohitra ny fahefan'Andriamanitra, manao ireo mpanompo sampy mihodina mihitsy aza. Ao mihitsy koa ary ireo izay te ho tompon'ny fahefana, te hampiseho hery manoloana ny voninahitry'Andriamanitra. Azo alaina ohatra amin'izany ireo izay mihevin-tena fa mahay zavatra mihoatra an'Andriamanitra, ao ireo milaza fa afaka manohana orana amin'ny fotoana izay ilana izany, ao ihany koa ireo milaza fa afaka manao izany ody avandra izany sy ny sisa izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina, henontsika etsy sy eroa izany amin'ny fotoana izay anaovany izany. Zava-misy hitantsika eo amin'ny fiarahamonina ireo rehetra ireo ry havana, hany ka tonga manjora mitsilany ihany ny olona manao izany. Vokany simba ny fiainana. Eo indrindra nefa ry havana ireo olona ireo no hanemon'Andriamanitra ny heriny ka amin'irany fo ary hitiavany antsika isan'andro isan'andro. Fa ankehitriny dia nomeny antsika Jesosy Kristy araka ny hita eo amin'ny Jaonina 2:9-12, teny izay efa fantatsika sy haitsika isan'andro izany manao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tompon'ny hery sy fahefana izy ry havana, ka maniraka antsika hanambara azy any amin'ny tany rehetra. Andao hitory ny filazantsara mba hatateraka ilay teny izay fanevantsika ankehitriny manao hoe voatozy filazantsara i Madagasikara. Samy hiezaka isika fa tsy mahatateraka ry havana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny iraka-panaovan'Andriamanitra antsika, ary tsy mahatateraka tsaka sy andavany izany asa ampanaoviny antsika izany, fa dia hiezaka, hibebaka, hifona eo anatrehany azahoantsika manatateraka ny iraka izay ampanaoviny antsika. Tsy hoe maniraka antsika hanambara azy ihany Andriamanitra, fa miala nenina ihany koa ho an'ireo izay mihodina sy mandahy azy. Ka izany indrindra no andeha hidirantsika sahady amin'ny fizarana faharoa manao hoe: maneho ny herin'ny Andriamanitra ka miala nenina amin'izay mihodina aminy. Andriamanitra iray eto dia maniraka ny Mosesy foana ho any amin'ny Farao, hilaza aminy ny mba handefasan'ny olony hanompo an'i Jehova, araka ny 17 sy ny 18 amin'ity mofinaina ity. Miala nenina ny amin'ny Farao hatrany Andriamanitra eto,
nefa Farao mamono sofina hatrany. Maneho ny herin'i Andriamanitra ka azo ambara fa mampitandrina amin'ny Farao ny amin'ny loza mety hanjo azy araka ny 15:10 manao hoe: fa ankehitriny raha izay aho no nanindrotra ny tanako hamely anao sy ny vahoakanao amin'ny areti-mandringana dia efa fongotra tamin'ny tany ianao. Miala nenina foana Andriamanitra eto eo anatrehan'izany heriny izany ry havana no ilazany hatrany ny hanambarana ny heriny amin'ny tany rehetra. Tsy reraky ny miala nenina Andriamanitra ka hoy izy: mbola irehareha amin'ny oloka ihany va ianao? Ry hava-malala ao amin'ny Tompo. Teo amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny heriny no isian'izao fanambarana izao araka ny 20 manao hoe: ary izay natahotra an'i Jehova teo amin'ny mpanompo ny Farao dia napody ny mpanompony sy ny bibiny ho any an-trano. Maneho fanajana an'Andriamanitra izany ry havana ary maneho fatahorana azy ihany koa. Ary izany fatahorana izany dia miendrika fankatoavana ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Ao ihany koa nefa ireo mbola manao tsinotsinona ka zava-doza no nihatra taminy. Eto maneho ny herin'i Andriamanitra ka tsy sasatsy ny miala nenina amiko sy aminao mba tsy ho tonga amin'izany loza izany isika tsirairay avy ry havana. Izy mantsy no tompon'ny fahefana araka ny efa voambara hatrany, ka inona indray no tsy hankatoavantsika azy? Andeha ry havana isika, tsy hanao Farao moa andehandeha ka hitodi-doha amin'Andriamanitra, tsy hankatao amin'Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo, ka miala nenina ny amiko sy aminao hatrany izy amin'ireo izay fihodinana ataontsika isan'andro na amin'ny ny heritreritra izany na amin'ny ara-panahy. Dia mbola miala nenina amiko sy aminao hatrany Andriamanitra, ka dia andehantsika ry havana hanaiky ny iraka izay hanorany antsika ary hanantona anazy amin'ny mpanetretena amin'ny fanatanterahana ny asa izay hampanaoviny antsika. Entam-pamaranana sahady ara dia nambara teo fa maneho ny herin'i Andriamanitra ka maniraka ny olona nambara azy, ary izany ihany ary tsy izany ihany fa mbola miala nenina foana koa izy amin'izay mihodina aminy. Koa andeha ary haneho ny fanajana azy isika ka hanaiky ny heriny sy ny fahefany eo amin'ny fiainantsika, fa handà kosa ny fon'ny Farao. Tianao Jesosy ry havana, tia koa izy dia ho azy irery ihany ny voninahitra. Amen. Isika Tompo dia mbola faly misaotra anao izay raha afaka nanambara izay ny hafatra avy amin'ny teninao izany. Misaotra anao izahay ary maniry hatrany ny fiasan'ny fanahinao masina ampitoetra ny teninao aty anatinay, azahoanay manambara anao tokoa any amin'ny tany rehetra, ary mba hiasan'ny fanahinao masina ireo izay manana ny heritreritra mihodina aminao isan'andro. Fantatray fa Andriamanitra be famindrapo sy be fitiavana ianao ka dia misy matoky izay ny fitahiana sy ny famindrapo izay arotsaka ao aminay isan'andro. Dia ampitoera aty anatinay Tompo izany teninao izany, azahoanay miatrika ny fiainanay isan'andro. Koa ankehitriny ary dia mitondra mambavaka hatrany izay ny mpitandrina tsy adininay ao anatrehanao. Omeo azy Tompo ny hery sy ny tanjaka ny fahasalamana avy aminao, azahoany mamita ireo adidy maro samihafa izay sahaniny eo anivon'ny ankohonany eo anivy azy. Dia misy matoky izay fa Andriamanitra tsara ianao, manao tsara ho anay isan'andro. Ka dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay, ny hoavinay, ny mandrakizay anay. Dia Andriamanitra mesa tanteraka ianao ato anatin'izao tokantrano misy anay izao, ary amin'ny hery sy tanjaka ho anay ianao. Apetraka eo am-pelantananao ireo izay manana olana, ny manam-pahoriana apetraka eo am-pelantananao ampaherezinao hatrany. Ame vahaolana sahaza ianao ary hanome
ny tolotsaina avy aminao entiny miatrika ny fiainany isan'andro. Izao firenena izao dia apetraka hatrany eo am-pelantananao. Miasay ianao amin'ireo mpitondra isan-tsokajiny isan'ambaratongany, azahoan'izy ireo mamitondra tsara ny vahoaka malagasy ary ampaherezinao ny tokantrano tsirairay avy ny vahoaka malagasy ao akatok'izao fetim-pirenena izao ome fifaliana, ampianaro hifaly ao aminao Jesosy Kristy ka hiatrika feno izany fety izany. Maro tompo ny vavaka tianay angatana amin'ny anaranao, nefa noho ny akelin'ny fisainanay dia tsy hainay ny mangataka izany, ka asitrakay ny vavakay raha kambanay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao anay manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, mamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay io ny hanina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ry havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalahana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra hatrany ry havana ny amin'ny fantanteran'izao fotoana izao ary misaotra ireo teknisianina amin'ny fampitanany feo tany amintsika tany an-tokantrano any, ary mbola isaorana ihany koa ny nitondra ny hafatra dia Ramatoa Rafarasoa Angeline. Dia atolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.